kami di dua piringan sudah luar Republika Madagaskar. Ada Matua, Andra Jen. Itu Vavi, teras laza Andriamanitra ambony noho zao andro soa amin'ity andro androany ity. Miarabanao tonga soa eto amin'ity toerana fitokanana ny lalana Rarivato ity Andriamatoa Filoha Republika Madagasikara. Fanisy ravo ary ampisigna tokoa no andraisanay vahoaka ny Morondava, vahoaka ny Menabe anao eto androany. Lalana Rarivato no fitokanana eto, mirefy manodidina 1 kilometra sy 100 metatra eo izay otokanana ato anatin'ny fokontany Andakabe sy Andabatoara. Lalana Rarivato tafiditra tao anatin'ny foto-drafitrasana fanantenainao izy ity Andriamatoa Filoha ka isaorana era-poera tsara tamin'izany fahazahoana zany lalana Rarivato izany. Fanondrony ianao izao Andriamatoa Filoha no nitokana lalana Rarivato teto an-tampon-tanàna ny Morondava ka isaorana bevata izany rehetra izany. Raha ny fandaharam-potoatinantsika androany dia ny tapany voalohany no hanarantsika nireo fifandimbiasa fitenenana izay ataon'ireo olo-manakajy. Ny aoriana amin'izay amin'ny tapany faharoa no anaovantsika ny fanapahana ny ruban ho mariky ny fitokanana ary arahana ny fanokafan'ny takela-bato ho mari-patsarovana izao fitokanana ny lalana Rarivato izao. Izay no lava zay ny fohy tompolasy tompovavy fa iroso avy hatrany amin'ny tapany voalohany isika. Koa dia asaina ampanajana ianao Andriamatoa Gouvernoura amin'ny faritry Menabe hitondra ny lahateny voalohany eto amin'ny toerana ity. Andriamatoa Filoha Republikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Andriamatoa isan'ny parlementaire. Andriamatoa Filoha Republikan'i Madagasikara. Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Andriamatoa isan'ny parlementaire. Andriamatoa isan'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Andriamatoa préfet-ny Morondava, tompolahy sy tompovavy. Misaotra bevata Andrianagnahary fa tonga izao andro lehibe manan-tantara izao. Izay andro hitsidihan'ny Andriamatoa Filoham-pirenena ny faritra Menabe hamangy antsika ary hanatanteraky ny fitokanana ireo foto-drafitrasa maro samihafa izay tsy voatanisako eto raha ho tany saiko. Amin'izao fotoana izao tsika dia hitokana ity lalana Rarivato izay mirefy 1600 metra na 150 metatra. Ankoatran'izay lalana goudron sy Rarivato efa vita teo aloha ary efa vita fitokanana. Tiako mampatsiahy anao Andriamatoa Filoha fa ianao no nanamboatra ity lalam-pirenena izay ampahany mirefy 100 kilometatra avy any Malaimbany mamakivaky ny tanànan'ny Morondava ka mipaka any Anosikely izay faran'ny tanàna. Lalana Filiberatsirana no iantsona io lalana io. Efa ela be no nahasimba izany lalana izany potika tanteraka. Tateorina dia noho ny fitiavanao ny faritra Menabe dia namboarinao izany lalam-pirenena izany dia io vitatsika io mamakivaky ny tanàna Morondava io
ary mipaka araka ny voalazako teo any Nosikely. Noho ny fitiavanao ny faritra dia namboarinao araka ny voalazako teo izany lalana izany ary dia hitatsika ny hatsarany sy ny hatanjaka an'izany lalana izany. Ianao Andriamantoa filoha no filoha voalohany sahinanao dingana lehibe tamin'ny resaka fanapaream-pahefany na décentralisation tamin'ny alalan'ny fanomezana vola isa-taona ho an'ny faritra tsirairay mba entina hampandrosoana ny faritra. Ary tao anatin'izany vola nomenao zany ny nangalana ny ampahany, nanaovana ny fanambarana ny lalana pavé sy goudron ihany koa. Ankehitriny dia rakotra lalana pavé sy goudron ny tampon-tanànan'ny Morondava. Mahafinaritra ny mijery azy ary niverina amin'ny lazany taloha ity tanànan'ny Morondava ity izay efa nahakivy ny nijery azy tamin'ny fampitian'ny lalana sy ny aratsy ny tanàna. Ankehitriny dia tsy mena mitaha amin'ireo renivohitr'Iparitra manerana Madagasikara. Ny renivohitr'Iparitra Menabe dia Morondava izany noho izany ezaka be dia be izay nataonao izany Andriamantoa filoha. Hipetraka ho tantara aty amin'ny faritra Menabe ny anaranao Andriamantoa filoha. Ary izay dia hankasitraka izany asa soa bevata izao nataonao taty aminay izany. Mirary soa anao izahay vahoaka ny Menabe iray manontolo ary mivavaka isan'andro, isan'ora, isan'alina ny hanomezan'Andriamanitra anao ny hery sy ny fahasalamana mba hahatosahanao ny didy mavesatra izay inona aminao. Eto dia mamela ahy anao Andriamantoa filoha mba hisaotra manokana ny ministra coach Menabe Ramatoa Delmotte Stéphanie. Izy no nitantsorika ny faritra Menabe tamin'ireo hetsika fampandrosoana maro samihafa izay natao taty amin'ny faritra. Raha mahita ireo fahatsarana ny tanànan'ny Morondava isika dia noho ny fanampiana sy fanomezan-tanana avy aminy. Tsy diso safidy anao Andriamantoa filoha raha ny safidy azy ho coach ny faritra Menabe. Ministra mavitrika ary tena manana finiavana hampandroso ny faritra Menabe iray manontolo. Eto Ramatoa Ministra dia maneho ny fankasitrahana anao izahay vahoaka Menabe ary mirary soa ho anao lalandava. Zay no ela, zay ny fohy ka ho faranako ny teniko misaotra tompolahy makasitraka tompivavy. Miaraka amin'ny Fadihy Oplala aveo Isaorantsika mitafotafo Andriamantoa gouvernement faritra Menabe tamin'izay lahaten'ny